Mbola manoloana izay asaramanitra izay hatrany kosa anjara fanomezana ho fanampiana ireo fikamarana maro samihafa ary ihany koa ireo olona sahirana ny antoko HVM. Fandraisana entin'izy ireo hiatrehana ny fety izao fanampiana izao fanampanazavana avy hatrany. Vary milanja 5 taonina, menaka 20 bidon, siramamy, tsaramaso, biscuit ary savony. Ireo ny fanampiana natolotry ny atoko HVM ireo fikambanana misahana fianakaviana sahirana miara-miasa sakaiky aminy sy ireo fianakaviana avy amin'ny faritra iva manerana ireo boribory-tany enina eto an-drenivohitra. Nitoto-saina tetsy amin'ny hefobe HVM etsy tany mena ny lanonana fizarana ireo fanomezan'ireo. Sy tananareo ela fa ny zavatra hoe misongadina sy hoe ho ataontsika zany io arivo io zany dia hoe fizahana amin'ireo avy amin'ny anaran'ny antoko HVM vary mba ahafahan'ny olona miaraka sy miray fo aminay HVM zany mba anaovany fety amin'ny faran'ny taona. Enina izy ireo dia mahazo koa ny arrondissement, isaky ny arrondissement misy koa association atao hoe maro vahoaka zany, dia ireo olona koa dia mitolonana an'izay zavatra izay koa, dia misy ny AV7, dia misy koa ireo fianakaviana sahirana izay eny Antaninarenina zany, dia akoatran'ireo zavatra fanomezanareo zany dia amin'ny toerana sasatsasana satria amin'izao iarana mahita fa varatra ny andro avy ny orana dia any amin'ny faritra iva. Tsy hain'ireo nahazo tombontsoany tsy hisaotra ireo malala-tanana noho ny fahatsorapony amin'izao vanim-potoana saramanitra zao. Ary fisaorana dia miloa bitaka ny olona sy izay mbola fotoanareo aminay dia fisaorana miloa toko fa dia tanana miara mandraiky toy izay eto dia toko miara mamindra dia soroka miara milanja izay atao association rehetra sy ny HVM. Tsy voalohany zao fanampiana nataon'ny atoko HVM zao. Tafiditra tokoa ao anatin'ny fandaharana asaina toko ny asa sosialy ho fitsinjovana ny vahoaka indrindra ireo sahirana.